Enaky tavaviagna ato anatin'ny fandarina isika avy hatrany dia hamaky ny hafatra izay voaray. Ny ankamaroan'ny hafatra izay alefantsika aloha zany hatreto dia tena mahafinaritra be satria ao anatin'izay fankasitrahana sy ny firaritsoa sy fisaorana izay daholo no tena alefantsika amin'izao alina izao. Mbola vakiana eto ihany izay rehefa avy eo fa nisy anankiray somary malasasanakilana ihany mpaminany ilay fanazavanao teo hoe no avozina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia rehefa no avozina ary ilay izy dia aiza ho aiza ilay misy antsika amin'izao fotoana izao amin'izay fanavozana nataon'Andriamanitra izay. Kingasaina lay ianao ka. Hitanao efa nisy zany ny olana tany amin'ny andron'ny Adamaseviny. Dia efa samy nanota daholo zany satria teo ny zavatra maro isan-karazany tranga. Dia efa naringana daholo iny. Naringana daholo zany ny olona rehetra tamin'iny fa i Noa valo mianaka sisa. Zany hoe navozina zany iny tamin'ny andro Noa. Dia navozina iny. Dia avy teo tapitra nanompo sampy daholo indray ny olona. Dia Andriamanitra nefa n'izany raha izao tontolo izao zany nanompo sampy dia tsy naringana intsony. Fa navozina indray zany taranaka vaovao indray tamin'ny andron'ny Abrahama. I Abrahama indray zany rahana dia lasa taranaka vaovao. Zany hoe efa nisy fanavozana indroa zany tatsy aoriana indray zany dia tonga indray zany fanavozana farany zany dia ny zanany mihitsy ny rahana. Zany hoe mahatonga ny tompo manao fanoharana hoe makasika ny hoe tanim-boaloboka hoe ny rahana foana zany ny olona ny rahana foana dia izay tonga teo zany dia hoe ohatrany hoe rava foana ny zavatra ataony dia farany amin'izay dia hoe itsiny mpandova dia ny vonona ihany koa. Dia jerevo moa hoe ny tompo zany ny farany teo dia iny moa maty iny izy zany dia sangana tamaty dia lasa koa izy zany tarin-danitra satria hitany hoe tapitra eny koa ny iraka nampanovana ananjy. Nanomboka teo zany iny zany no iraka farany avy tamin'Andriamanitra avy tany an-danitra mihitsy zany ny tompo ny rany dia teo amin'izay zany no naniraka ny apôstôly zany. Dia jerevo tsara fa nanomboka teo zany dia fanavozana fahatelo iny sady farany. Igny zany mitondra famonjena hoe izay te hiala amin'ny rasy fanao dia manana ny rano Kristy tompo izy ho famelana ny elony. Nanomboka teo amin'izay zany Andriamanitra nanokatra ny elo dia safidy amin'izay zany ny an'olona hoe anaraka ny fahamarinana ianao sa tsy anaraka ny fahamarinana. Nefa dia mbola besaka ihany ny olona mpivavaka amin'izao fotoana izao manenjika mpivavaka dia fanavozana efa fantelony zany. Dia niteny taminao monko za teo hoe nangataka tamin'ny tompo tamin'ny alina maraina volofo. Rehefa nampahitan'Andriamanitra anazy zany io zavatra io hoe zao daholo anie soerana zavatra be dia be zavatra nisy fa mahereza ianao fa efa fantatrao zany fomba fiady amin'ny dagona dia mahereza ianao fa be dia be zany dagona mijoro any ambadika any manenjika anahy io nanomboka tamin'ny alina iny dia sy zakany devoly ilay fampianarana dia enjeny zany za. Dia tonga anazy zany Jaona hoe nanontan'Andriamanitra hoe mbola momba anahy ve Andriamanitra sa sy momba anahy? Mbola ao amin'ny tompo ve za? Mbola ao amin'Andriamanitra ve za? Dia ilay Andriamanitra nahariny lanitra sy ny tany mbola ao aminy ve za sa tsy ao aminy? Natonga nananontany an'izany ny fahafantarako an'iny zany nomboka tamin'ny alina indray manko zany za nianatra ny tsy fampianarana ity ary tamin'ny alalan'ny fahitana no nampianaran'Andriamanitra anany io. Ary nangovotra za tena nangovotra hoe za ve ao amin'Andriamanitra sa tsy ao amin'Andriamanitra za amin'izao fotoana izao. Inona amin'izay ary Jaona ny zavatra nitranga. Maraina ny andro mbola nametra-panontaniana za vavaka. Za manana fanovana-jiro vavaka atao amin'ny efitra masina misy ny fanovana-jiro. Rehefa tena nivavaka tamin'ny foko za hoe tompo raha zay zany zavatra misy dia tapitra ny vadika daholo zany ny ankabeazan'ny mpanomponao rehetra. Inona ary zany ny ataoko nefa za zao vehivavy tsy afaka aninonina dia tsy hitako izay lazaina. So dia tokony hanangana mpanompon'Andriamanitra anankiray ianao. Lehilahy zay misy nangatako so dia tokony hanangana mpanompon'Andriamanitra anankiray ianao lehilahy dia angonina ao anatin'izany daholo ny olo-marina rehetra ary izay rehetra zay manana onjam-peo zany dia hitory filazantsara dia ny olona rehetra zay resy lahatra dia alefa amin'izany fiangonana zay entina lehilahy zany.
dia zay zany mitao am-poko hoe sao dia tokony anangana satria lehilahy manko mba maherihery loha mba maherihery saina satria vehivavy olony fo dia rehefa nangataka tamin'Andriamanitra vao mifo maraina satria efa hitako tamin'ny fahitana zany tsy fampianarantsika dia vao mifo maraina dia nangataka dia hoy ny tompo feo eniko fa izy tsy hitako ianao ihany no safidiko dia ianao ihany araka ny foko fa vitanao io dia ianao koa dia manampy koa ianao ihany no tiako ozy izy ianao ihany no irako vitanao io zany tao anatin'izay zany jaona tonga dia nisokatra ohatrany hoe teo amin'ny rindrina anay zany tonga dia nisy écran ngeza be tahaka an'izay zany zavatra hitako dia avy teo amin'izay zany za ohatrany hoe tsy hoe koreny vavaka za dia rendre manahazavaiko sara amin'olona fa ohatrany nisy écran ngeza be zay zany dia za zany dia avy teo amin'izay ho ny teo daholo zany nisy pasteur lehilahy maromaro pasteur lehilahy za zany nangatako hoe manangana lehilahy ianao tondra foazam-panahy fa izay toro fahamarina dia alefa any amin'izany fiangonana zany daholo ny olona rehetrarehetra zany izahay rehetra pasteur rehetrarehetra mpitondra fiangonana rehetra filompanorona andeha hitoro filazara dia alefa amin'izany fiangonana zany zany ny olona raha manangana olo marina ny tompoka lehilahy satria memafy manko zany niadiko amin'izao kanefa zany mivalin'ny tompo ianao ihany ny tiako ianao ihany ny rako ataovy ny asako fa vitanao io tao anatin'izay nefa izy vao nytena vitanao nisy écran ngeza be dia zao zany jaona ny zavatra nitranga satria mety tsy mazava amin'olona ny antony nanontaniako hoe mbola momba anay ve Andriamanitra tena nantsony marina ve za fantatro hoe avy tany an-danitra nanosorona anazy za isy nisy nahita fa za sy tompo ihany nahita zany dia ny anjely fa sao dia efa nanota za amin'izao sao dia efa nanota zany za dia niala tamiko Andriamanitra zay zany neritretro nahita n'le fampianarana be omaly iny zany sy ilay fahitana nampahitan'Andriamanitra anahy tamin'ny ala makasika ny hoe intelo efa navozina zany zany izao tontolo zao zay nefa dia tsy hita ihany zay eo zay revo moa hoe maty ny tompo nefa jinio maro ny kristiana amin'izao nitsiny atao ihany ny ataony dia iza marina ary zany nitondra ny olany amin'ny fahamarinany teo zany no nandehanany eritretro na tonga anay na nontanin'Andriamanitra rehefa nisy amin'izay zany ohatra ny écran ngeza be zany teo amin'ny rindrina dia ny zavatra nitranga amin'izay misy mpanompon'Andriamanitra lehilahy samy filompanorona fiangonana zay dia mahagagana fa misy terrain ngeza be zany dia zaraina isaky ny lalana kely asiana lalana kely zany tanao le fiazaka zany olo reny sy te hiteny anazy amin'ny teny vahiny dia ohatrany hoe mifanina miazakazaka zany izahay dia samy manana ny lalany fa ny tanjona zany atongavana dia tokana dia samy manana ny fizarazarany lalany zany zay dia tao anatin'izay zany za manana mpampianatra manokana zany za reriny no ampianariny io lehilahy io lehilahy zany mpampianatra ana dia ireto mpanompon'Andriamanitra filompanorona lehilahy be dia be reto mpampianatra anankiray zany dia zareo ony zany mivory fa andeha hifaninana iazakazaka zay faninana iazakazaka dia mpampianatra anazy zany miteny mandehana aloha moramora dia aza miresaka mihitsy fa rehefa hitanao fa manomboka reraka reo satria ireo iresaka foana ny ataony eo manomboka reraka fa tsy afaka iazakazaka be misy reo amin'ny izy be kibo reo tsy afaka iazakazaka dia rehefa hitanao fa manomboka reraka izy dia be resaka miazaka za mafy be amin'izay ianao dia zay zany samy manam-pampianatra fa za rery ihany no nampianarin'io lehilahy io dia zareo mpampianatra anankiray zarazaraina ny lalanay fa ny but tsy nahatongavana zany anankiray ihany ny tanjona tsy nahatongavana dia lasa amin'izay zany samy miazakazaka dia miara-miazakazaka aminay misy ny mpampianatra anay fa zany hoe ivelany toerana zay misy anay zany dia miazakazaka dia ozy izy moramora dia miazakazaka moramora zany dia mandeha tena miazakazaka dia lasa dia zareo zany aloha nanovokovoka zany voalohany niazakazaka dia tonga lavitra zany efa tsy navelan'ilay mpampianatra na niazakazaka mafy tonga ny sasany amin'izay zany zareo za mbola tsy amin'ny ampahefany fefany teo zareo amin'izay variana resaka dia hoy amin'izay ilay mpampianatra miazaka za mafy amin'izay nanomboka teo amin'izay tratrako zareo teo amin'ny sasany fa mbola nilozako indray zany dia rehefa nilozako indray zany zareo dia hoy zany zareo ahoana iny vehivavy iny lasa alohansika
de avy teo am'izay zany zarehetrarehetra de nyteny mpampianatra zareo aza matahotra fa nisy tenin'ny Paoly milaza hoe aoka ny vehivavy angina de tenin'Andriamanitra miteny hoe lalohan'ny vavy aleo sika sy misy manao tonga voalohany tonga faharoa fa aleo izy alefa sika alohany fa kosa rehefa tonga eo sika de hiady am'ilay mpanome fanomezana loka mo fiteny zareo anazy hoe mpanome loka hoe raha izy ny teneny zareo mahazo voalohany de isika zany tonga de hiady amin'Andriamanitra sika de tao anatin'izay zany de ny mpampianatra anahy miteny miazakazaka mafy de lasa ihany zany za miazakazaka mafy tena zavatra nitranga mihitsy zany John miazakazaka mafy de miazakazaka mafy ihany de miteny ihany mafy de mbola lasa ihany zany miazakazaka mafy farany zany za tonga aloha de tsy fantatrony hoe za tsy tonga fa efa ohatrany efa nidoto daholo ny tongotra anahy ohatrany hoe efa sy nahenina rary sony zany tongotra anahy na mahavoisaka zavatra satria efa le miazakazaka mafy foana voatery zany efa sy nahenina rary sony de avy teo am'izay tonga am'izay zany za am'le tanjony de ozy izy zany mbola lasa taloha tany mbola azaka de ozy mpampiatra anahy mijanona am'izay fa tonga de nisangana teo am'izay zany za sady misefosefo be zany am'le reraka de iny zany zareo mandeha miadana zahay indray zany reraka ny andreny zareo teo de hoe tonga am'izay zany zareo miaraka manao pahamitsy miara-mamindra de tonga am'izay de hoe ahoana de tonga am'izay zany le olona de itsy vehivavy tsy nazy voalohany noho izany de azo ny fanomezana de nitehaka zany zareo de za zany faly be zany za tao anatin'izay de avy teo am'izay zany zavatra nitranga ndray zany de reto filompanorona fiangonana be de be reto zany lehilahy ny grève zany zareo tsy marina kay zany ny teny Andriamanitra nomeny siny ten'Andriamanitra hoe ny lahy lohany raha vao ny lahy lohany maninona ary zany vehivavy ny lasa loha ohatran'izao de hoe satria nareo nantsona ihany nareo fa nareo ny ray fondraisena ny tany ambadika de nitady mpampianatra ho anareo ary niezaka nanova ny didy sy ny lalàn'Andriamanitra tao amin'ny toerana nisy anareo novainareo ny fitafinareo niala tamin'ny fahamarina sy ny fahamasinana de zay natonga an'izao ary nareo ny ray fondraisena hoe miaraka sika de zay alehansika fa miaraka sika de tonga any de grève amin'Andriamanitra fotsiny nefa zany efa ntsitany ato ambadikato ilay mpampianatra anahy teny mafy miazakazaka mafy mbola mafy noho izany efa tsy masiaro tena tsony zany sady tsy masiaro reraka ny amin'ny fiazakazana de avy teo moa zany lasa grève be ny zavatra iny fa zareo zany grève tamin'Andriamanitra de zany teny tampampianatra anay hoe avy tamiko ve zany natonga an'izany de hoy izy hoe avelao izy ady amin'Andriamanitra fa ianao afaka zany za tamin'izany fotoana zany de avy teo am'izay zany lasa nisy elatra am'izay de nanidina tany an-danitra zany hoe niona tamin'ny pino aloha za pino zany teo de hoe manahoana de hoe sika itsy fanomezany ty de nifaly tamin'ny pino teo tonga de samy ohatrany nananelatra daholo de samy nanidiny niakatra tany an-danitra de iretony grève reto zany tavela teo zany zareo de dobodoboka be ndray zany nifoko satria nikatona ndray zany ilay fahitana fa tonga saina za de dobodoboka be nifoko Andriamanitra sanatria ve de za ndray romotan'ireo olona ireo tezerany io anefa nyteneniko taminao tompo hoe mitadiavanao lehilahy io misy efa nyteneniko taminao zao zavatra nangatahako taminao de zareo moa fa migrève ndray zany reo lehilahy reo de lasa manametsinaN'Andriamanitra ve izy vokatra ny nataoko zany nampiasa ny saiko de nisy feo ndray tonga entiko ampahirezana olona zay mandalo ady ohatrana entiko ampahirezana olona hoe nisy feo ndray zany tonga hoe aza matahotra ianao fa zao vao valiko ny fanontanianao hoe mbola ao amin'Andriamanitra ve za sa tsy ao amin'Andriamanitra tsony fa so de hoe efa nanota de mandeha pahazarana fotsiny amin'ny fanompona fa so de tsy ao amin'Andriamanitra de nivalian'Andriamanitra am'izay de fanomboka nasiaro tena zany za de nivavaka tamin'Andriamanitra fa nifoko nidobodoboka be za zany mbola anatina vavaka de hoe zao vavaliko ndray ny fanontanianao de sokatra ndray le écran zany teo amin'ny rindrina de nahita fahitana ndray ianao zany mahita fahitana tsy masiaro tena anao anatin'izay fa misy herin'Andriamanitra manindry anao tahaka ny tamin'ny androny jaune apokalypsy zany de teo ndray zany nahita écran ngeza be de inona ndray ozy ianao ny zavatra niseho teo nisy lehilahy ndray zany nanana ondry vitsy de zaho zany tao anatina olana maro isan-karazany
itsy zany entiko ampahirezana anao John dia entiko ampahirezana ny piano antsika hoe raha mandalo ady dia mijoro foana fa mafy izy ty mafy zany tsy fanompona ny tompotsy fa dagona sy melanao moramora sy melanao tafajoro zany izy indraindray vadinao ihany nandrenao ampiasainy dia ny zavatra nitranga amin'izay zany tahaka izao misy zaho ony zany nanana olana tamin'ny fiandohako nantson'Andriamanitra no niverina nanana olana be ony zany za dia nisy lehilahy anankiray zany namany olako rehetrarehetra mihitsy nanasitra ny aretiko dia namany olako rehetrarehetra sady nanome volana foana araka an'izay ilaiko dia tao anatin'izay amin'izay zany io lehilahy io zany nanao soanahy efa tapitrohatra mihitsy efa tena faratampony zany soana taony dia io lehilahy io zany lasa namako be lasa tena hoe mpinamana ohatra ny mpianada tena piray tapo mihoatra lavitra noho izany aza dia io lehilahy io nefa zany nanana ondry visivisy zany ny ondriny dia ozy izy tamiko zay ozy izy misy toerana andehanana ka ity ny sakafonao dia ity ozy izy ny ondriko mba andraso fa misy toerana andehanako vetivety dia za zany menatra raha sy andray ny ondriny sady itaizany ondriny za zany menatra raha sy andray ny ondriny sady itaizany ondriny satria ohatrany hoe izy olona nosoana dia sarotra be izy ny teny andro visivisy nandrasako amin'izay zany ondriny io dia lasa ony zany za tany andoha satany dia misy toerana malalaka zany ny antenimbohatra dia misy vatolampy dia za ony zany manana tena dia manana fisotroana rano dia miakatra tsy antenimbohatra zany zay dia eo ambany kely eo zany misy fisotroana rano dia nentiko tany ony zany ny ondry dia ireto ondry reto zany miteraka lasa niabesaka dia za ihany zany no hitako anaty fahitana mipetraka eo amboniny vatolampy zany sady mitazona tena mitazona ohatrany tavoala zany misy rano dia avy teo amin'izay dia misotro rano dia ny ondry reny zany samy mandeha miparitaka any mandeha mitady sakafo dia rehefa avy mitady sakafo amin'izay zany reny ondry reny dia ny fomba fampodiko anazy zany isaky ny hariva na amin'ny antoandro zany dia isaky ny hariva mihira zany za mihira ony zany zareo eo antenimbohatra dia ny zavatra mahagaga zany teo antenimbohatra foana ony zany za ny andren'ireo ondry reo misy folaka zany ny ondry dia za manotra misy miteraka ny ondry dia za mikarakara dia teo foana zany za teo ambon'ilay vatolampy foana tonga ny cyclone rivodoza dia teo zany niaritra tonga ny rivotra mangatsika tonga ny rinina dia teo za tonga ny lohataona dia teo za tonga ny avandra milasaka dia teo za sisy trano amin'izany fa teny ankalalahana teny farany amin'izay ony zany tomany sy zakako tsony dia teo zany ny hevitra hoe ilozako retondry reto apetrako amin'olona raha lanin'ny olona nefa retondry reto dia raha tonga iny lehilahy iny dia lazainy fa nivadika zany efa izy olona nosoana sahako manisy rasy anazy soa be dia be nataony lehilahy iny ana ve dia sanatria dia hivadika aminy za am'izao nefa niavy taminy natoy izao ana dia raha iandriny iny lehilahy iny nefa ny za ela be izy dia fotoana amin'izay ony zany nampitomany be anazy zany hoe avelako ny ondry sy isahako za nefa iandry anazy za rery ihany zany eo ambonin'iny vatolampy iny isaky ny ondry zany mandeha misakafo any dia aveo zany mihira zany za rehefa arivariva dia vory eo daholo ny ondry dia eo zany za mihirahira eo sady miandry an'ireo ondry reo tomano ny za amin'io satria tonga zany rivodoza dia za eo ambony vatolampy fa sy misy trano amina daholo zany tafiotra sy ny ranorona rehetrarehetra tonga ny fahavaratra dia mipopoky ny varatra iny dia ny ranoram-baratra dia amina kosa ny ranoram-baratra zany za miaraka amin'ilay tena ihany milasaka ny avandra mipopoka amin'ny lohako daholo tonga ny rinina tena mamirifiry za eo ihany miaraka amin'ireo ondry reo isakariva samy sy miala eo farany zany tomany hoe tompo tsy mbola tsy fantatra hoe tompo zany mbola hoe sy tompo zany fa inona ary ny ataoko hoe iny lehilahy iny tsy hita zany efa nasiny soa sarotra be aminahy madika anazy hoe sanatria ve dia omeko olona ny ondry dia raha midiny olona any dia ahoana raha tonga izy anefa milaza fa ho avy ary eo anatin'izany raha ohatra ka hoe andrasako izy ela antitra ihany za nefa ilehilahy tsy mety tonga fara amin'izany tamin'ny fotoana tena nampitomany anazy zany fa sy zakako sony zany niadiko iny amin'izay iny lehilahy iny mitondra ola be dia be avy tany vao nahita anazy lavitra to dia nidoboka be zany ny foko ohatrany
ohatrany tritra zany sady ohatrany nysaoty ny sambikina atao anatiko ny foko zany dia nitomany zany za dia izy nitsiky dia avy teo zany tsiky zany sady ny sento mafy be dia tonga za ozy izy dia rehefa tonga amin'izay zany izy nitondra olona be dia be dia ozy izy napetrako tamin'ny tsy vehivavy tsy niondriko izy izy nanitra ny taona maro dia nampanantenako izy ho avy za ka niondro io sady hanome cadeau anao tao anatin'izay nefa dia maro ny zavatra nitranga zavatra nisy dia niaritra teo foana izy io anefa nozy izy zany dia efa napetrako tamin'ny olona maro fa tsy misy natandrina niondriko mihitsy ny olona fa nataony amin'izay tsy nianovana azy ny sasany namidy ny sasany maty tsy misy tonga tamin'ny tanjona niriko izy fa itsy vehivavy ty zany zao izy natratra n'ilay tanjona nirina ka noho izany andeha ka niondriko amin'izay za dia nome cadeau anao dia ny cadeau ana tamin'io zany nalana amin'izay le akanjo le nentina ny andro ondry iny fa nanompanôvina akanjo tsara tare ohatra n'ireny robe de marie reny dia nasiana mama teo amin'ny lohako dia nanao fety be hono zay tamin'izany dia zay amin'izay zany nanao fety dia hoe nanana fiadanina amin'izay zany ny foko zany tao anaty fety hoe ay tafita ihany zany za dia retondry kely niaraka tamiko hatramin'izay satria lasa be dia be zany ny ondry io dia retondry niarana tamiko zany hitako nentiny daholo izy zahay sisy verina dia anankiray dia tao anatin'izay zany dia taitra amin'izay zany za rehefa hoe anao fety dia taitra amin'izay zany za dia nasiaro fahasambarana kely ny foko hoe ay zany misy farany ihany zany mbola nanontany aloha za inona ary dikany anofo iny dia ozy zany ny tompo feo amin'izay zany eniko atao anatin'izay hoe io ny asan'Andriamanitra ny ondry zay napetrako aminao dia re olo marina nasaiko andrasanao io lay fiangonana andrasanao namorana saotra nabavo izy ny fiainana dia andraso foana za fa zaho avy fa ny olona rehetra zay mangetetany fahamarinana tiako vonjena dia entiko any aminao izy dia io lay ondry andrasanao izy ka eo foana ianao tamin'ny rivodoza sy tamin'ny fahavaratra dia aza malahelo anao fa zaho ho avy soela ka ny fantanao dia tiako valiana hoe mbola eo an-tanako ianao ary tsy avelako hiala eo an-tanako ianao satria izay ny fidiko dia tsy ariko ny olona amin'izay zany foko ay za mbola an-tanany tompo ihany zany hatramin'izao sady mandrakizay zay zany natonga nananotareny iny jaorina dia nambarako ny olona hoe ho an'izay mandalo fizahn-toetra maherezy ianao fa zara niaran'izany zavatra zany mbola zao ihany aza mijery mpanenjika zany mandao hiazakazaka sika dia ho any an-danitra dia hiandreny tompo sika zay zany izy jaorina sao ianao dia gaga ya mazava zay mazava tsara izy zay eny ary avy hatrany dia maka reto afatra reto ary isika afatra voalohany salama tompoko mama mpaminany tena tsy mahafoy ny fandaharana fa manokana fotoana mihitsy hiainona ny fandaharana na dia fotoana ny examen aza tahiny Jesosy ianao Jehovandriamanitra ne anisy soanao mama mpaminany sy ny mpiara-miasa rehetra mahereza daholo fa ombanareo ane Jesosy tompo leo anara ihany Jehovandriamanitra ne anisy soanao mama dia ianao zany mama ilay mpitory ny fahamarinana irahan'i Jehovandriamanitra tsisy edikevitra intsony ny amin'izany satria tsy vitan'olombelona mihitsy ny fampianarana ataon'ny mama mpaminany fara ihany afatra manaraka fankasitrana tahaka izay daholo moa zany nalefantsika androany tena mahafinaritra be fa ly miarabanao mama mpaminany sy lehilahy mahery jaona tena sambatra izahay manana anareo mamonjy ny fananay mankasitraka dia mahereza trany ity indray fanontaniana mama mpaminany eo dia iza kay ny vadiny kaina sy seta ary noa sa le anjely ny odina ihany koa ve misaotra amin'ny fampianarana mbola ho fantary anatin'ny baiboly indray ny mahakasika an'izay na ny tanin'Andriamanitra manokana Jehovandriamanitra ne nisy soanao misaotra mama mpaminany fa na dia reraka azy ianao dia mampianatra nay ny fahamarinana foana satria ianao irery no azoko antoka fa hitondra ny malagasy any an-danitra zahay dia manohana anao mama vola avy aty Ambatobe ihany misaotra besaka ny vola avy any Ambatobe dia toany mambavaka ihany koa mba ho vita izao asan'Andriamanitra zao Jehova ne nisy soanao mama mpaminany mazava tsara ilay fampianarana androany mama fa le maly kosa tena lalina be mihitsy miaiky anao za mama tsisy toanao aloha hatreto ny mpitondra fivavahana hitako ny lalana tsara ka izorako ho tafiany Jehova hery manokana ne ianao mama tahiny Jesosy
Misaotra besaka tamaly navesatra be dia androany zany sy fantatra mazava tsara dia somary sy hoe maivana fa fampafantarana zavatra be dia be satria raha piso indray izao miditra mavesabesatra indray. Jehovah-Andriamanitra ny nisoanao mama mpaminany sy jaona lehilahy mahery. Mety inavy ireo fizahn-toetra mety azon'ny kristianina mama Mikaela avy ety Andranomanalina ihany tain'i Jesosy be dia be ianareo. Ny fizahn-toetra aloha maro zany hoe matetika zany mahatonga ny kristianina sy tafajoro dia rehefa manomboka mivavaka izy dia ny vadiny aloha no eo aloha ny sakasakany devoly. Eo ny sakasakany devoly dia ny olona anankiray anatin'ny fitiavana voalohany. Tsy voasakana ny vadiny izy, vadiny aloha zany ampiasain'ny devoly manaka ny sakana ananjy. Dia mbola lasa ihany izy sy fanaraha izasy ny vadiko fa nofo anankiray ihany. Andeha ihany hivavaka. Rehefa tena anatin'ny fitiavana voalohany izy ka vita batisa, eo amin'izay manomboka ny fizahn-toetra, zahan'Andriamanitra toetra amin'izay hoe. Misy zany fizahn-toetra avy amin'Andriamanitra hoe tena hifikitra amin'Andriamanitra marina ve ianao? Sa hoe mivavabavaka foana? Hoe taitaitra eo zany dia hoe taitaitra zany dia ho anatin'izay fahataitairan'izay dia hoe taitaitra zany dia zany ny anomponen'Andriamanitra fa tsy sena hoe fitiavana. Dia rehefa zahan'Andriamanitra toetra zany ianao fa io ianao mbola io ihany, nefa tsaro fa izay zavatra marary anao indrindra mihitsy no zana toetranao. Ohatra hoe avy niasa tamin'ny orinasa anao taloha dia afaka ny asa dia tadidio tsara fa ambadika an'iny raha mazaka ny fizahn-toetra iny ianao, oneran'Andriamanitra aminao injato avoeny ny zavatra fahatsiantoka rehetra teo amin'ny fiainanao. Ka ny fizahn-toetra zany dia maro, mety tsy tian-dray aman-dreny ianao dia lasa mitokantrano be dia be mihitsy zany tsy azo ferana mihitsy fa miatra manaina, zany hoe ny ainao mihitsy no iarana zany fizahn-toetra. Iarana mety ao an-tranonao sy tianao rehefa mivavaka ianao manenjika anao, mety hoe anatin'ny sifosiny ianao, be dia be zany zavatra izahana toetranao rehefa manomboka vita batisa ianao mbola vao mivavaka voalohany aloha dia satana fotsiny manaka ny sakana fa ianao anaty fitiavana voalohany anga voarara zany. Fa vao miditra amin'ny batisa amin'izay ianao na hoe fa tena tafiditra amin'ny fitiavana n'Andriamanitra amin'izay, eo amin'izay Andriamanitra miteny hoe sy sangisangy amin'izay angamba ny anompony io anahy fa tena tsiny hozahako amin'ny toetra amin'izay ary hoe tena tsiny marina ve sa hoe sara vela sy amiko io, satria efa raha olombelona zany Andriamanitra dia efa leon'ilay olona mivadika foana. Raha tsy mivadika ilay olona dia resy ny dagona, raha tsy mivadika dia resy eo anatrehany. Visy zany ny olona tahaka ny Davida zany hoe ninina hitranga tsy misy maharesy ny miaramila ny Jehovah, miaramila n'Andriamanitra vela. Sisy afaka hijoro ohatr'izany zany ny olona, fa raha mijoro ohatr'izany daholo isika lasa lavitra. Ka ny fizahn-toetra zany dia azo lazaina hoe maro isan-karazany fa arakaraka ny fahasapahan'ny olona anankiray an'ilay izy. Hita mihitsy mpaminany ianao ato anatin'ity afatra izay alefan'ny olona iray ity zao dia mahakasika izay fizahn-toetra izay mihitsy no ambarany eto vakiko ilay izy raha antsika maheno hoe inona moa zany. Jehovah-Andriamanitra anisoanao mama mpaminany, mahereza foana mama Jehovah-Andriamanitra ny amoakanao mpandresy. Eto ambavaka za mama fa tena tsy afaka mivavaka any mihitsy fa tsy avelan'ny vadiko fa tena miatrika ady aho. Nefa aiza no alehako mama fa roasiny aho raha mianatra batisa. Zay le fizahn-toetra vao nazavainao teo mihitsy. Zay le izy dia anjaranao zany mandresy. Rehefa zay le hoe roaina zany le miatra amin'ny vatana dia anjaranao ny safidy hoe hiditra ny lanitra ianao sa hitoetra ao an-tokantrano. Hijanona ao an-tokantrano ianao dia mijanona nandeha ho amin'Andriamanitra ianao dia zay le fizahn-toetra zay. Sy maintsy mandresy an'izany ianao. Salama mampaminany, tena iraka Jesosy tompo mihitsy ianao. Vao naheno anao zahay dia resy lahatra daholo, nirotsaka ny ranomasoko vao maheno ny hira. Misy fangatambavaka moa fa tsy mitoy ilay izy. Misaotra besaka anao misaotra besaka. Afatra manaraka misaotra mama fa tamin'ny taona 2024 taty Tsiron'ny Mandidy no nahitako boky fijeorana vavolombelona momba anao.
Godin avy aty Anjanahary any. Ay tonga any Soromandidy zany ny boky misaotra besaka iny boky iny amin'izao efa tsy misy insony izy iny fa mbola voamokatra vaovao-ndray ngamba. Ary iny boky iny tena be dia be mihitsy ny olona resy lahatra tamin'izy iny resy lahatra tamin'izy iny be dia be. Salama tompoko, tena faly za miaino anareo ary tena resy lahatra tanteraka mpaminany. Mba into-ambavaka za fa tsy mety tonga mamonjy fotoam-bavaka fa misy sakana foana. Vonjeo za tompoko fa mafy ny adiko ara-panahy. Tongavy ianao amin'ny sabosy ho avy zao misy vavaka fanapahana oziny dia manaova misy dingana fa tahaka zany daholo ny olona nataony olona androany efa andeha zao dia tsy afaka andeha dia tsy afaka sakasakana ny devoly zay le hoe sakasakana nolazaiko teo dia farany amin'izay ilay olona dia hoe anao dingana androany tsy maintsy tongany sasany ary sy nahita toerana fa nivezivezy nefa dia hitany ihany ny toerana zany farany fa tsy kivy izy hoe ninina zany za sy maintsy tonga dia be dia be misy olona zany tratran'izany androany dia maro ihany koa olona tonga ny vavaka tao zany androany nanao dingana dia zay daholo zany mahazo ny olona fa reseo fa manampy anao mivavaka za fa rehefa resinao io ka miroso ianao indray ianao vao tratra ny fizahan-toetra sy maintsy zahana toetra ianao sao dia hivadika amin'Andriamanitra sy maintsy misy zany ny fizahan-toetra fa ny olona anankiray sy tafavoaka mifanompona raha sy mandresy tahaka ny Davida dia sy maintsy ataovy zay ivoahanao anatin'izay zavatra fa ny olona rehetra hitanao mivavaka io tratran'izany daholo fa mandresy misy manantena dia sofoka rano ihany koa ianao mpandresy ianao manomboka androany ary mihoatra ny mpandresy rehetra aza. Amen zany. Ity indray dia fanontaniana Jehovah-Andriamanitra ny hita ianao mpaminany sy rahalahy Jaona ny lamahery. Ny ozina ve tompoko tsy efa nentin'i Jesosy sy notapainy araka ny Galatiana 3:17 sa mety mbola mahazo ny olona ihany raha voozina ny tany aloha tany. Misaotra tompoko ny rina avy aty Sabotsy ihany. Raha ohatra ka zany hoe voozina izay miantona amin'ny hazo izay miantona amin'ny hazo zany ny voozina dia ny ozina zany afaka tapahana amin'ny anaran'i Jesosy satria efa nomeny ny fahefana fa ny fahafatesan'ny tompo ane rano ny lainy raha tsy fantako na efa nanaraka n'ilay fantarina tamin'ny voalohany ilay olona hoe nidina tetsy ambony tany misy ny tompo dia sy maintsy nateraka ny virjina ao tonga olombelona mba hakany raha ho alasaka satria raha sy misy raha lasaka sy misy famelan-keloka dia izay zany nampisahatra ny fanahitra lasa-dra sady nitondra famonjena ho ansika zany hoe izay vonina hibebaka zany dia afaka mibebaka zany hoe mandray famelan-keloka maimaimpona amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa tsy midika hoe nahafatesan'ny tompo teo dia nitondra ozina raha efa nentin'ny tompo moa ny ozina inona ny mbola mahatonga ny olona tsy mahazo valim-bavaka besaka ny kristiana sy mahazo valim-bavaka besaka ny kristiana misara-panambadiana mikorontana ny tokantrano manonofo ratsy mpanompon'Andriamanitra tsy mahomby fitratra ny ozina ka ny ozina zany dia sy maintsy tapahana foana jereo vehivavy kristiana ny vakisika teo iny nanara-dian'ny tompo fa voalohany tsy nihainon'ny tompo teny izy faharoa ny roahana fahatelo ny tenina ny tompo izy hoe tsy ny raina raha sy amin'ny zanak'Israely amin'ondro very amin'ny zanak'Israely faefatra amin'izay izy no ny tenina ny tompo hoe sy mety maka mofonjaza omeny amboakely satria taranak'olo voaozy ny vehivavy io dia tsy mendrika andray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ka tsara mpahafantarina ansika zany satria any amin'ny fampianarana rehetrarehetra any manko dia miteny efa nentin'i Jesosy zany oziny zany lainga ny paster zany fa izy te hanafaka anao lainga ny mpitoro filazany tsara zany fa mila tapahana misy ny ozina vo afaka fa sy tsosorona fahatanoatra zany. Afatra manaraka mama mpaminany io mahereza fa tena ianao mihitsy ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 azafady 4:12 nivo avy ety an-tanimena no mandefa ny afatra aminaran'i Jesosy ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy ary hitako fa indro ny zanak'ondry ny sangana teo an-tendrombohitra Siona ary nisy 4,000 amby 4 sy rahetsy nomba azy samy nanana ny anarany sy ny anarany rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Amen. Avatra manaraka salama mama mpaminany izay tsy naraka hatramin'ny voalohany fa vao naheno anao dia resy lahatra iraka Jesosy tompo ianao mangatabavaka iorina tsara Valérie no anarako.
sotra besaka ny Valérie dia entoka mambavaka ianao fa tsy fantatra fotsiny Valérie aviaizy satria be dia be ny Valérie dia mila fantatra zany naranao alefaso eo rehefa rava ny fotoana ty vandarantsy dia alefaso naranao sy ny toerany petrahanao mba afahana mitondra mbavaka anao. Jehovandriamanitra ne nisy soanao efa tonga ny fitiavana voalohany mahireza mpaminany sy apôstôly Jaona azafady mba fantahina kely inona kay ny atao hoe dagona fa tsy naraka ny tenako misaotra tompoko tahiny tompo. Ny dagona zazavavy rano izy io zany hoe ny famantarana azy io dia trondro ary zany mahatonga ny olona hoe mametraka sarina trondro amina fiara satria rehefa manao fanarahana aminy zany ny olona anankiray dia asiana sarina trondro foana ny fiara tanao zao ohatra hoe misy kristiana zao manana fiara dia asiany tenin'Andriamanitra anazy ny fiara fa ny olona indray rehefa misy manao fanarana amin'ny dagona dia asiany sarina trondro dia lazaina hoe famantarana mpanompon'Andriamanitra ho ny trondro nefa famantarana ho an'ny dagona izy io ny lohany dia lohan'olona ihany ka hatreo amin'ny valahany fa hatreo amin'ny valahany zany izy io no midina no trondro zazavavy rano no alalan'olona anazy nefa ny tena marina fa na manambady ireo la enjely mpihodina nanambady zanak'olombelona tamin'ny androny Noa ka ankehitriny zany raha vao misy olona marina mitady ijoro zany hoe raha vao misy olona marina zany nampanompon'Andriamanitra mahazo fanavy amin'Andriamanitra ka iran'Andriamanitra anao zavatra anankiray dia mihetsika daholo indray ny olona manana fanany dagona manohatra an'iny zany mitady zay apotraka niny mpanompon'Andriamanitra iny satria tsy misy olona marina mihitsy zany ka tafajanona eto ambonin'ity tanytsika ary mafy ny ahazonsika mandra-piavon'ny tompo fa andao atambatra ny hery dia hiaraka anitatra ny foazam-panasika. Zay vao tonga hatramin'ny farany ilay afatra tapaka teo aviako vakiana ilay izy. Jehovandriamanitra nisy soanareo malagasy mandova ny lanitra no tena irina mpaminany mahireza foana fa vitanao io aza mihaino ny vavany tsy ty toroy foana ny fahamarinany na dia ihany. Sotra besaka ny nadia ho tanteraka tokoa ane zany hoe malagasy andovan'ny lanitra dia ho tanteraka izany. Jehovandriamanitra ne nisy soanao mamampaminany sy ny mpiara-miasa rehetra ho avy tsy ho ela ny tompo ary izaho aloha mahita fa tena avy amin'Andriamanitra mihitsy ianao mpaminany. Sotra besaka anao. Misaotra betsaka mpaminany fa na dia reraka aza dia mampianatra fahamarinana rehefa tapaka ozina ve dia mahazo valim-bavaka afaka tonga dia mandresy any dagona. Rehefa tapaka ny ozina aloha dia mandray valim-bavaka zay aloha zany azo antoka fa ny makasika ny dagona mbola toizako ny rapiso satria navesitra loatra fampianarana tamin'ny maly iny dia ny olona ny teny hoe niverina zéro mihitsy ny lohako dia matahotra azy tsy fantaro dikan'izany hoe verina zéro zany dia rehefa tapaka ny ozina aloha ohatra hoe ny sara-panambadiana ilay olona kristianina ihany izy zany manao asan'Andriamanitra fa sara-panambadiana dia lasa vadina anzy lasa zany ny vadiny fa rehefa tapaka ny ozina miverina ho azy eo io vadiny iny raha ohatra hoe tapaka ny ozina zany dia afaka amin'ny asma ny olona afaka amin'ny areti-maso nefa hatramin'izay izy ny vavaka sy mety afaka tamin'izay zavatra iray na fahazaran-drasy fa rehefa tapaka io ozina io dia afaka tanteraka ilay olona ka izay zavatra hitovitovizana zany amin'ny fianakaviana sy ny ohatr'izany dia io zany atao hoe ozina fa tsy afaka amin'ny alalan'ny vavaka io Jaona tsy afaka amin'ny alalany hoe tompontsiko ianao tsy afaka amin'ny alalany fiverina fitiavana voalohany io fa afaka kosa zany amin'ny fanatonanao mpanompon'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana manapaka ozina amin'ny alalan'ny délivrance zay zany no sy ny mpanao délivrance rehetra nefa ny mahatapaka an'izany satria besaka ny olona mivavaka mpanao délivrance manatona mpanao délivrance dia manao vavaka fampaherezana manao délivrance foana fa tsy miova ny ferina satria tsy afaka ilay fahazaran-drasy tsy afaka ilay retina ny antony tsy manana fanomezam-pahasoavana makasika an'izay ilay olona ka raha tsianao zany ho tapahana ny ozina ho tahin'Andriamanitra dia mila tapahana zany zay ozina zay. Avatra manaraka Jehovandriamanitra ne anisy soantsika mamampaminany sy
jaona lehilahy maherin'Andriamanitra. Tena mety amiko ilay fampianarana tompoko ary mahakasika ay mihitsy. Ya sotra besaka anao fa toizasika foana ny fampianarana fa raha pio sika miditra lalindalina be mihitsy miditra lalindalina. Manakaka salama mama Mpaminany njara ihany mba mila fanafahana sy te andeha lavitra miaraka amin'ny tompo. Ya tongavy ianao dia afahana ka tongavy ianao fa androany ane jonalan'Andriamanitra nisy délivrance androany apôstôly Andréas sy apôstôly Mathieu nanao délivrance fa raha mbola devoly zany niala zany be dia be n'olona afaka ary ireo olona ireo no mandefa message io mandefa afatra hoe na dia reraka izy anao satria hitany misy fa tena reraka tena asatra misy ary zany niala avy tao am-piangonana dia vao niala avy tao dia nody dia za tonga ato zao ndray tsy mbola ary nijanona zany lazaiko hoe na ny fotoana isotroko rano sy misy mbola sy nanana fotoana misy na dia sotroana rano aza zay mahatonga anao hoe somary radreraka nefa sy maintsy tratra ny tanjona malagasy andovan'ny lanitra dia sy maintsy tohizana fampianarana zay mihitsy ya manakaka misaodra betsaka fa tsapako ny valimbavaka izay ny olona sainao fa hivavaka ho ay ianao mino ilay tonga tany iny ihany atao any ny sitrapon'ny Jehovah-Andriamanitra ray amen. Jehovah-Andriamanitra ne anisy soanao mama Mpaminany mankasitraka tena babon'Andriamanitra ny foko mirimorimo aiza tokoa moa izao tontolo izao raha toka maty ianao dia mba ho aiza ny fanahinao efa an Jesosy ve sa mbola an'izao tontolo izao mama Mpaminany eo mankasitraka manoro lalana anitsiko ny fiainako heritiana avy aty soavy masoandro ihany. Ya sotra ny besaka ny heritiana avy any soavy masoandro zay misy satria besaka ny jaona amin'izao mpanompon'Andriamanitra lavo besaka ny fiangonana niala amin'ny fahamasinana dia sy tonga saina ny mpino ao anatin'ny fiangonana mbola tavela amina ndraikitra eo ihany dia voavidiny andraikitra ny fanahany nefa ny olona rehetra sy nanolo tena ho an'ny fiangonana raha isika kristiana miaravavaka zao sy nanolo tena ho an'ny fiangonana kristiana miaravavaka sika fa nanolo tena ho an'i Jesosy tompo sy ny fahamarinana ny fahamarinana no mahatonga asika hoe resy lahatra anatona an'i Jesosy tompo fa ny olona rehetra sy misy miteny misy hoe za anatona olombelona ka fa rehefa resy lahatra fahamarinana izy dia hitady ny tompo izy dia avy eo babon'ny tompo ny fony babon'ny tompo zany ny fony ka ho irimorimo aiza moa zany tsy izao tontolo izao tsy irimorimo aiza zany ny vahoaka malagasy zany amin'izao ho aiza zay zany mila antanina hoe ho aiza zany ny vahoaka malagasy marina ny teny lehilahy teo ny raha za zao maty raha zany hoe maty tonga dia any an-danitra rehefa maty tonga dia any an-danitra fa ny olona ny malagasy rehetra zay mbola sy nandre ny fahamarinana ho aiza zany zareo raha mbola be dia be ny fahamarinana mbola sy fantany zareo dia ho aiza zany zareo zay zany ny mampaleo satria mbola visy zany ny maheno ny tsy onjam-peo tsy mety maro ihany fa sy fantatra manko nisany any tokantrano any dia ho aiza zany ka tsara ihany aloha zany za entina mbavaka mba ho lavandro ianana tapitrisan'ny taona dia ho voavonjy ny malagasy hatramin'ny taranaka arivo mandimby ya fiadanana ho anao mama Mpaminany mahafinaritra be ilay fandaharana manantena ny mba hitohizan'ny fandaharana foana ny avy aty manjakandrina ihany sotra besaka niny dia tongava mivavaka ny fandaharana zany isaka mifitsy fifanotro zao dia mitohy foana finaritro Jehovah-Andriamanitra ny nisy soanao mama Mpaminany misaotra betsaka mama Mpaminany fa tena sambatra izay manana anao dia maheriza foana fa izay anohana mbavaka anao hatrany tahin Jesosy ianao sotra besaka mankasitraka mama amin'ilay teny novakin'ny rahalahy mahery Jaona teo mama korazy foana ianao manambara ny fahamarinana fa voaozina tokoa izay mankahalanao mama Mpaminany satria mbola milanao ny malagasy rehetra heritiana avy aty sotra besaka heritiana fampaherezana dia sotra besaka fa tsy hitako siny zay lazaina misaotra besaka marina ny Jaona ny anazy
izy moa ny olona mahalala ny elo dia mpahafantatra ny olona misy ny elo zany za zao rampiso ampianatra indray ampianatra za arakaraka ny programen'Andriamanitra io zany no ampianariko nefa ny fampianarana rampiso zany lalina be mihoatra ny tamimaly zany tena hoe lalina be zany ny fampianarana mihoatra ny tamimaly zao zany za dia efa mampiomana n'olona sady miomana indray ianao amin'ny rampiso dia jinio hoe mampianatra amin'ny foko manontolo mihitsy zany za mba hamonjena ny fanany malagasy zay eny hoe tokony hatonga saina mpanompon'Andriamanitra atonga saina mpanompon'Andriamanitra hoe tokony mila fanampiana mambavaka za fa sy enjehana za moa rehefa misy olona manenjika anah mandefa message dia ataoko foana hoe hihihihihi zay ny amaliko anazy satria tsy hitako zay tenenina aminazy eo hoe inona ary satria zay madio ampo ihany ny ahitan'Andriamanitra angamba ity no afatra farany vakitsika satria mandeha mandeha fotoanantsika fanontaniana indray izy ity Jehovahandriamanitra ny anisoanao mpaminany sy jaona lehilahy mahery ahoana kay no fomba anasorako an'ilay fanafody ato an-trano fa tsy anay ilay trano fa any bebe anay nefa manahirana be raha kitikitihana ilay izy tsy azoko misy fanafody zany ao amin'ny tokantrano tsy fantatra moa ilay fanafody hoe inona izy koa tsy manazava an'izy tsara angamba mety horesahany manokana aminao ihany makasika an'izay fa ilay fomba nasorana ilay fanafody izy kanefa ilay trano tsy anazy fa ny bebeany dia ilay fanafody tsy fantatra anazy sa ny bebeany ny izy zany tsy anazy fa izy te analan'ilay fanafody ao zay mahatonga azy manontany hoe ahoana fomba nasorako an'ilay izy fa mety anahirana ao izy zany satria tsy izy nametraka ilay izy tsara angamba ny tonga ilay olona rahapiso dia miresaka mpanompon'Andriamanitra ty misy fadinkanany fiangonana manko rahapiso satria isika amin'ilay terin'Andriamanitra hoe sy maintsy mihoatra ny fariseo sadoseo ianareo ozy izy ny tompo ny fahamarinanareo vao miditra ny fanjakany lanitra nareo dia sika zany manao an'izay fifadikan'izay indro isan-kerinandro ny sasany moa zany ny miasa manao ny sabata sy ny lahady izy no mifadianina fa ny olona afaka kosa zany dia manao ny lakamisy sy ny talata sy lakamisy zany ovan'zareo fifadikanina zay zany ny anaovan'ny olona zay afaka Yanary angamba mety mbola manana teny farany atao amin'ny mpiano antsika ianao amin'izao alina izao melohan'ny amagana antsika ny fandaharana ny teniko farany zany jaona lan'Andriamanitra dia matahotra mafy zany amin'ny fanahin'ny olona matahotra mafy hoe inona zany hevitra faran'izay atonga ny foazam-panahy faran'izay aingana atonga ny foazam-panahy faran'izay aingana zany inona ny hevitra faran'izay malaky satria zao zavatra hitranga arakaraka ny fahenon'olona ny fahamarinana vao maika izy mijanona ny an-trano tsy mivavaka na vao maika izy mitady an'Andriamanitra ny olona mitady an'Andriamanitra zany ampahireziko hoe rehefa mandalo fizahn-toetra aza miteny ianao hoe afoin'Andriamanitra fa ao anaty fizahn-toetrany igny misy ny fanatrehan'Andriamanitra anao iny mijery anao misy Andriamanitra amin'iny hoe iza ny tianao tena tiana marina venao sa ny vadinao sa ny reninao sa ny bebeanao sa izao tontolo zao sa ny havanao izay manakana anao hivavaka na hoe ny mpampiasa ohatr'izany zany rehefa mandalo fizahn-toetra zany na iza tonga ava foana mivavaka mariky ny fanatrehan'Andriamanitra ansika mihitsy zany ny fizahn-toetra iny fa Andriamanitra sy hizahan-toetra raha sy efa hitany ianao dia aoko ihany koa fantatra ao matoa ianao zahana toetra efa besaka ny dingana vitanao teo amin'ny fanompona dia hitan'Andriamanitra amin'izay no tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay zany ny fahamarinanao sy ny ansoansonao sy ny etaetanao rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia alohany anorataninaranao ny boky ny fiainana zahany toetra aloha ianao hoe tena matohatra fakapanahy ve ianao tena tianao marina ve za fa sy hoe vetivety ianao manapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanao dia vetivety eo ianao dia ohatrany milamindamina indray ny fiainako aleo indray aloha zao dia zay aloha zany fampahirezana ho an'ny olona indray zany izay tena hoe mpanenjika za dia mananatra anao ny asako mpitoro filazantsara inona moa anenjehanao ana inona moa zany ianao ve zany hanampy ny dagona sa mpanompo ny dagona zany amin'ny olona manenjika reny dia ome zany za hoe mba fantatro moa zany ny toeran'ny olona manenjika mpanompo'Andriamanitra zany mba fantany
iny fampianarana maly iny mafantany zany fa filistina izy ary mivavaka amin'ny dagona dia mpiara-miasa amin'ny dagona mpamono olo marina mafantatra moa zany ny toerana misy ianao fa miara-miasa amin'ny dagona ianao io sady filistina toerana misy ianao ara-panahy matoy ianao manenjika be dia be manko zany olona manenjika dia hoy za aminareo hoe enjeo foana fa tsy maninona fa zao tsiako andovany lanitra nareo tonga avasaina ihany raha sy tenin'Andriamanitra ny torina eto dia tokony tezitra ianao dia rehefa tezitra dia mifanatrika isika dia fanazava dia mitondra ianao baiboly dia anaronao za raha misy zavatra tsy mety mifampiresaka isika fa sy mesazy alefanao dia hoe sisy zavatra sy resahanao dia za zany sy matahotra satria lehibe ny momba anahy no ny momba anao lehibe ny momba anahy no momba anao satria manana nositra ny fanahy masina za matoa ny raha an'Andriamanitra manao ny iraka ka azoko antoka zany fa ny Andriamanitra ivavako ianao ane raha vao nentiko ambavaka dia jambe raha entiko ambavaka anao dia vero amin'ny ilo fananao fa za sy ianao an'izany malagasy namako tiako foana ianao dia manenjika anahy za tiako foana ianao dia manenjika anahy fa mba hanatra ataoko aminao fotsiny hoe ny hanatra ataoko aminao zany dia hoe tonga avasaina re tonga avasaina anao hoe iza moa zany mampiasa anao amin'ny fanenjehana dia manaraka an'izay zany jona dia ity zany tena mampiasa ny saiko hoe irimorimo aiza moa zany isika dia ho aiza ny fanansika efa nisokafan'Andriamanitra manko zany ny elo tofoka sy leo amin'izay zany Andriamanitra hoe farany zanako misy ny raha natany araka ny tenen'ny tompo hoe tamin'ny fanoharana hoe tamin'ny tanim-boaloboka hoe itsy ny mpandova dia ny vonony dia ny setrasetrany misy antony ane iny fanoharana iny fa tsy azony olona dia raha izany zany zavatra misy tompo zany efa nivonona dia ho faty ny maty niankatra ny an-danitra izy tapitra ny iraka isika sisa io anefany sika samy mpanompon'Andriamanitra namany ho aiza satria vao mijoro ianao mitoromarina enao daholo indray ny ajivana dia ho aiza zany ny kristiana anatin'ny fiangonana zany dia ho aiza za dia miteny ampino kristiana miaravavaka sy nareo maheno hoe miskina fa mafy be izy ty zao nareo dia efa misikina hery fa asoasy angamba mety sy posiponina isan-trano ny kristiana marina dia isetrasetrany ihany koa nefa zao lazaiko amintsika ny fahafatesana zaona tompony aza matahotra mihitsy fa aleo izay hitranga mitranga eo ka aleo zany mijaly kelikely aloha tsy ambony tany zany jauna dia andovany lanitra fa zareo kosa zany miadany izy eto ambony tany fa mandrakizay kosa zany izy amin'ny elo ka ny tsiko tenenina zany misangana ny olo-marina zareo fa nisangana zao damaseva dia voafitaka nisangany Abela dia nivonon-kaina tao amin'ny andro ny seta zany vao hoe ny anson'Andriamanitra dia zareo indray tonga tamin'ny andro noa matina safodrano ny olona satria nanota indray dia anjely misy zany nijangajanga tamin'ny zanak'olombelona dia niteraka ino avaly mianaka sisa nanantena Andriamanitra ino avaly mianaka satria vitsy dia nitaranakireo olo-marina fa mbola nivadika ihany ny Kanana sy Nimroda lasa nanompo sampy nanomboka teo zany dia sy misy olo-marina intsony mihitsy zany na dia ray dia navozin'Andriamanitra indray zany tamin'ny andron'ny Abrahama i Abrahama nefa rehefa nantson'Andriamanitra jaona dia sarovy sara fa mialay ianao mitaninao sy ny havanao sy ny trano rainao dia andao anaraka anahy za anao firenena lehibe ny olona ihany koa zany sy hoe koa hoe rehefa ntson'Andriamanitra ianao dia eo ihany ianao zany manaiky amporonao an-tranao fa mialay ianao misy dinga miala misy ianao any an-trano dia tongava mivavaka fa tsy hoe koa za sy velan'ny olona atao trano dia zany sy vavahako tsony nga reny mahavoavonjy ianao fa reny ampiasainy dagona fotsiny reny efa mahitanao amin'ny hoe anompo an'Andriamanitra dia anao ve anaiko tapahany dagona aloha dia ataony eny amin'ny tempolony any fa ianao zany efa fantatrao fa navozin'Andriamanitra indray zany taranaka marina zany hoe le nanompo sampy teo aloha zany sy naringan'Andriamanitra aloha fa i Abrahama nataon'Andriamanitra avy amin'tsindray poirana taranaka marina dia nandeha tantaran'i Abrahama dia Isaka dia Jakoba tonga tamin'ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta men'Andriamanitra hoe reto daholo ny lalàna zanak'Israely reto mitanterana dia zaho no Andriamanitra nareo
rehefa tonga tamin'ny tany Kanana izy vadika tamin'Andriamanitra. Dia rehefa nivadika tamin'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra fa dia nanompo sampy daholo indray ny olona araka ny zanak'Israely alefa babo any Babilôna. Alefa babo any Babilôna satria rehefa manompo sampy ianao dia andevony sampy. Tsy nahita irika mangirina teo amin'ny fiainana intsony zany ny zanak'Israely. Fa sangana ny tempolo dia misy mandrava. Zany hoe tsy hamelan'ny devolo tafajoro mihitsy e. Tsy hamelan'ny dagona mihitsy zany. Tsy hamelan'ny firenena rehetra mihitsy ho tafajoro. Fa dia mitambatambatra mihitsy firenena. Andringana ny zanak'Israely zany dia araka lasa babo. Farany amin'izay zany fanavozana farany dia nirahana Jesosy Tompo. Nirahana amin'izay zany Jesosy Tompo nanome antsika hery sy fahefana. Tao anatin'izay nefa dia sokafan'Andriamanitra ny elo izay manaiky an'ity zanako tsy manaraka ny sitrapoko satria hoy ny Tompo hoe izay manohy tompokotompoko ny andovan'ny fanzakanlanitra fa izay manatanteraka ny sitrapony ray izay any an-danitra. Sy vitany mandray an'i Jesosy Tompo fotsiny dia hoe mbola no lavakavina be any ianao sy nisa-karazany fa sy izay no mandova fanzakanlanitra fa izay manohy sitrapony ray. Izay mahatonga anao mampianatra didy sy lalàna. Ka mila mandray an'i Jesosy Tompo zany dia sy hoe mandray an'ny Tompo ianao dia mipetrapetraka ao an-trano dia milamindamina. Fa mila manao dingana ianao miala mitokantranao mankany am-piangonana. Ka anjaran'ny olona zany no mijery hoe aiza ny ahitany fahamarinana tokony hamonjena fanahiny. Fa izao andro farany izao zany jona efa sy fipetrapetrahana amin'ny andraikitra intsony raha hitanao fa misy sisy fahamasinana amin'ny toerana misy ianao. Sy atao hoe vavaka pahazarona intsony zao na hoe iorona amin'ny aram-piangonana sy izay zany zao fa izay ahitana fahamarinana ny azakazana satria fanahy no vonjena. Dia za zany tena resy lahatra hoe rariny ka izany Andriamanitra raha mandefa olona be dia be mikikika any amin'ny elo any. Ianao ane mbola vao 5 kilometra hiditra ny elo zany dia efa kikikana olona ny ianao e. Efa eo amin'ny 1 kilometatra anao dia tena kikikana olona ary olona be dia be manapitrisany kikika ao amin'ny elo. Rariny Andriamanitra raha mandefa olona any amin'ny elo ary tena rariny satria mbola velona ianao tsy manapa-kevitra. Andeha hivavaka amin'Andriamanitra andeha fahamarinana. Dia rehefa maty amin'izay zany sy maintsy any amin'ny elo. Isika manompo an'Andriamanitra ho any an-danitra fa izay tsy manaraka ny sitrapony dia ho any amin'ny elo. Ka safidy zany atao an'ny olona manompoka androany hoe inona ny tianao? Ho any an-danitra sa ho any amin'ny elo? Raha ho any amin'ny elo anao dia afaka manao ny zavatra rehetrarehetra nefa aoka fantatrao fa mbola moramora aza nahazo ny jauna apokalipsy hoe nendasina tao anaty menaka mangotraka. Mbola mora zany mbola mafy noho izany any amin'ny elo mbola mafy noho izany any amin'ny elo mbola mafy noho izany. Ka isika zany eto ambony tany mandray an'ny Tompo dia manao dingana mankany am-piangonana dia tandrina lana sy ny didy rehetra fahamarinana mijalijaly sika eto mandalo fizahan-toetra indraindray dia avy eo tahina. Fa rehefa miala eto sika dia andova ny fiainana mandrakizay dia miadana eo anatrehan'ny Tompo. Fa raha ohatra kosa ianao zany ka miteny hoe sa matahotra ny fivavahana fa ohatra zao fa ary aminay ery manko misy fivavahana sosotra. Dia any zany tenenina fotsiny hoe rehefa manompo ny Tompo ianao dia tapaka ny ozina tahiny ianao raha mivoaka tahiny ianao raha miditra. Sosorina fotsiny zany ny fiainana. Dia afaka manao tsy natao dia aoka ho fantatrao fa vao miala eto ambony tany eto ianao zany miadana vao miala eto ambony tany dia andova ny elo mandrakizay fa any misy ny fitomanina sy ny fikotrohana ifo dia any amin'ny afo be. Ka safidy zany ataonsika dia ny fandarana mbola mitohy ihany zany ny rampiso. Dia safidy zany ataonsika ho aiza isika ary malagasy ho any an-danitra ve sika sa ho aiza. Fa raha andeha ho any amin'ny elo kosa aloha zasy namanao mankany zasy namanao mankany fa rehefa andeha ho any an-danitra anao dia za vao nahitantana anao andeha ho any. Tiako ihany koa no mampaheranao anatin'izay hoe be dia be ny olona izay manenjika manaratsy iny moa zany tsy ilaozany izay tsisy an'izay zavatra izay fa ny anankiray azo hijerena amin'ny lafitsaran'ilay izy dia tahaka izao. Ny apôstôly tamin'ny andron'i Jesosy rehefa niakatra Jesosy nakany an-danitra dia ny apôstôly no nitondra ny fanilony entin'i Jesosy zany hoe ilay fahazavana nitondrana fifohazam-panahy teto amin'izao tontolo izao. Raha ohatra ka tsy nenjehany ireo apôstôly ireo mety tsy niparitaka ny filazantsara tsy tonga lavitra ary isika aza mety tsy nahafantatra an'izany fisian'ny Jesosy Kristy zany.
fa zany hoe noho ny fanenjenan'izy ireo zany dia mipitapita toerana foana izy miala amin'ilay olona manenjika dia akaraky ny ampitany amin'ny toeran-kafa nefa no mamparitaka an'ilay izy dia tahaka an'izay ihany koa zany no ampaherizako anao hoe arakaraky ny anenjehan'ny olona anao vao me mahalasa lavitra anao fa aza atao mampalahelo aza atao mandona fo ihany mety hoe misy ihany mandona fo ndraindray misy manao teny marary sy ohatr'izany fa ataovy ohatrany rano araraka amin'ny volongisa ozy ilay fomba fiteny izay tsisy zavatra tsisy fiatraikany amin'ny akory zany le izy dia tahaka an'izany zany ny zavatra misy hoe aza atao makasika fo le izy fa arakaraky ny anenjehan'olona anao no vao me mahalasa lavitra anao amin'ny fitoriana n'ity fahamarinana ity. Amen. Ya ivavaka isika marina ny fotoana ngamba satria efa dila lavidavitra ihany zany fotoanantsika ato izany amin'ny sivy ora sasany sahady izao mangataka anao hitondra mbavaka ny fandarana ary marina izany. Ay ivavaka isika misaotra besaka anao Andriamanitro lehibe sy magaga ny herinao tanteraka somansara ihany ny fotoana teto na dia reraka aza ny mpanomponao ianao no isorana za dia mitondra mbavaka ny olona rehetra izay nandrehan'ny tsy onjam-peotsika Andriamanitra ray io ilay naharinanitra sy ny tany vonjeo ny malagasy ny olona rehetra isan'ny tokantrano dia aoka ho isy mazava mamirapiratra any amin'ny tokantrano ihany ombanao amin'ny zavatra rehetra izy ary ianao misy Andriamanitro aneo azy ny fahagaganao ny fanapahan-keviny izay anompanao na iza le an'izao onjam-peo zao dia tonga amin'izay toeran'izay ihany koa ny famonjena satria izy ireo dia taranak'i Abrahama mpandova ny teny fikasana mivavaka manokana ho an'izy ireo asy ho fiarovana ny tokantranony arovy amin'ireo karazana fanarasy rehetra mangataka manokana aminao ihany koa mba hiasa amin'ny fafenony ianao mihitsy ene anokatra ny fony siraray avy ary hiditra ao anatin'ny fony ny mazava lehibe ary ianao ihany koa amerina n'ilay fitiavana voalohany ataovy miraiki-pity aminao ny fanahiny tompo Jesosy tompo ataovy miraikitra aminao ny fanahiny aza velanao irery izy na matory izy amin'ny tsy alina itsy dia ho feno fiarovanao ny piasa izay mbola hiasa maraina dia ho tahinao izy omenao heritanjaka fahasalamana ny vehivavy izay mikarakara tokantrano dia omenao hery ihany koa omenao fifaliana ary azo sitraka avy aminao ny ankizy izay mbola hianatra kosa dia omenao fahazavasaina sy fahalalana mba hitombo hatrany eny ny fahalalany ka olohany izy fa tsy ho rambony amin'ny fianarana izay tony ary ho tonony ko an'ny olona rehetra ny fisandratana amin'izao fotoana izao voninahitra ne dia ho anao rery ihany ary hisodrano an'ireo olon'ireo za Andriamanitro amin'izao fotoana izao ka engane ity sodrano izay ho vakiako anatin'ny ny tenin'Andriamanitra ity mba ho tanteraka amin'ny siraray avy ary andeha hitetiny isan'ny tokantrano isam-baravarana hitondra fanafahana sy famonjena fa hoy ianao milaza manao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa nianso ny anaranao aho ay ianao raha mitany rano ianao dia ombanao ary raha mitany ony ianao dia sy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo fa izao Jehova no Andriamanitra ao dia ny ray masin'ny Israely mpamonjy ianao eny satria mahalala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako vakiako izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tanteraka amin'ny siraray avy izay mandre an'izao onjam-peo izao amen. Amen. Iny ary fa dia misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany ary nitera sy nihaja ary ny voninahitra ambony indrindra dia ho an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fanamasina rery ihany mametraka ny veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.